tiatsika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika. Tisika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika noho izy roatsika sandrivaky sy asantsika miaraka aminy. Ny fianakaviana no taniketsa ipoiran'ny vocation. Déploie ton cœur et viens nous sauver. Délivre-nous de tout. Fa sisika tokoa fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika. Sisika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika noho izy roatsika sandrivaky sy asantsika miaraka aminy. Fa olo raika atokotran'isika ao aminy, fianakaviana iray ao aminy, tsy misy evitrevitra. Ny olo no mampizara indraindray, fa Andriamanitra i Jesoa lay mpiandrony tsara ran'olotra ny aina, olo raika. Ary ao amin'ny fiangonana, ao amin'ny eglizy dia sambatra tsika mahasapa an'izay. Olo araiky atsika atambatry ny fanahy masina kamiray, olo araiky ao amin'ny Kristy. Fandaram-pampianarana iarahanao amin'ny son excellence Monseigneur Benjamin Marc Ramarson eto amin'ny radio Faniro. Nitsangako velogna aho ka tafaraka amiko ndre fanomba ny tagnanao mahatalanjogno loatra ny fahendrenao. Alleluia. Amin'ny afaliagna lehibe no agnanovagna mbalatsara koreanantsika jiaby zay magnaraka tsy tapaka an'ity onjam-peo mamitsika ity amin'izao fotoagna izo ty. Arabaigna aby antsika jiaby tratran'ity alahady ankalazagna ny nitsanganan'i Jesoa Kristy velo izay ivony ny finoagnantsika dia ny fankalazagna ny Paka. Fotoan-dehibe zay ankalazantsika ho atsika teo le fitsanganako velogny Jesoa Kristy zanak'Andriamanitra nagniky nidiny taty ambony tany maty noho ny fahotantsika, nefa nitsangako velogno nandresy ny fahafatesagna noho zegny fitiavagna lehibe nasehon'Andriamanitra tamintsika izegny. Atsika sambatsika koa rarigny mba haneo izegny lehibe mpitiavan'Andriamanitra eo amin'ny fiainantsika andavanandro amin'ny magnodidina atsika ka hiavagna ary ifamela hiloko ifandren-tagnana iaraka itsangako velogno amin'ny Kristy zay nkalazaintsika zao ty. Amazan'ny eglizy loha hevitra atsika niany ty nitsangako velogno tokoa i Jesoa. Orentsika amin'ny tenin'Andriamanitra telo arosiny eglizy amintsika izy famakifakagna zegny loha hevitra zegny arahiny fampianaragna sy toritenin'ny archevêque Monseigneur Marc Benjamin Ramarson. Boky mitantara ny asan'ny apôstôly. No ny tonga tany Césarée Hypera tao an-tragnon'ny Cornely dia ny lohabava hoe fantatrareo ny zavatra tanteraka eran'ny Jodea manontolo nanomboka tany Galilée taoreny batemon'otoriny Joany dia ny amin'ny Jesoa avy any Nazareta izay nosoran'Andriamanitra tamin'ny fanahy masina sy ny heriny ka nandeha nanao soa hatraiza nahasitrana izay rehetra azony demony satria nomba azy Andriamanitra ary zahay no vavolombelo ny zavatra rehetra nataony tany amin'ny tany Jody sy tany Jerusalema. Dia novonoana izy nahantona tamin'ny azo nefa natsangan'Andriamanitra kosa izy tamin'ny andro fahatelo sady naseho ny miariary tsy tamin'ny olona rehetra fa tamin'ny vavolombelona efa notendren'Andriamanitra raha teo dia taminay izay niara-ny hinana sy nisotro taminy rehefa nitsangako velona izy. Izy nandidy anay hitory amin'ny vahoaka sy hanambara fa izy no voatendrin'Andriamanitra ho mpitsara ny velona sy ny maty.
Ny mpaminany rehetra koa manambara fa amin'ny anarany no hazoany izay mino azy famelan-keloka. Zany ary ny tenin'ny Tompo. Isaoragna ne Andriamanitra. Niva tunatsipini panorchanga nui nunalana na taufeisuru niva tunatsipini panorchanga de Kristi tumpane mancha Adam bientôt vous battara les tours Famanda qui significa Dans l'Israël et les piana cabine Famanda qui significa Dans l'Ianona les piana cabine Famanda qui significa Dans l'Imatamo ciambu azitumbe Famanda qui significa E paurin non uniato le tour Cayendo di dentro alla laine Ai di topo cazzisi aique Si miscia famano I giai Niva tu nazimpini panorgiane Lui Luna renna na tofei suru Niva tu nazimpini panorgiane De Kristi tumpane mancha Vagteny masina faharoa taratasy ny masinda Paoly apôstôly ho an'ny kristianina tany Kôlôsy toko 7:1 ka hatramin'ny 4. Ry kristianina havana, raha niara-nitsangana tamin'ny Kristy ianareo dia ny zavatra anambony amin'izay itoeran'ny Kristy eo ankavanan'Andriamanitra no katsao. Ny zavatra anambony no ankafizo fa aza ny zavatra ny tany. Fa maty ianareo ary miara-miafina amin'ny Kristy ao amin'Andriamanitra ny fiainanareo. Fa rehefa iseho I Kristy izay fiainantsika vao iara-miseho aminy amboninahitra koa ianareo. Izany ary ny tenin'ny Tompo, isaorana ny Andriamanitra. Alléluia, 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 Alléluia. Abbiamo passana non è carani, abbiamo passana daniam tuerani mati, abbiamo bagna non sanganani. Nisi azava, jetini timati wantiya. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Le razzi mananche non tu erini, le razzi mananche papa tessana ma veri, le razzi mananche non reseni, la tenna resiwa, ila in teti cantiglia.
mitsangana ianao zay navotany manao batonitira miovy amihira fandresena mitsangana ianao zay nitiaviny mba hakasitraka azy ilay nijaly hoanao. Alleluia, 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 alleluia. Evanjely masina nosoratan'ny masindaty Joany ao amin'ny toko 20. Tamin'andro voalohany herinandra dia lasa maraina koa mbola mezy ny nankagna amin'ny fasana i Maria Madeleine ka nahita fa voaesitra teo amin'ny fasana ny vato. Dia lasa izy mizakazaka nankana amin'ny Simona Piera sy ilay mpianatra malalan'i Jesoa ka nanao tamin'ireo hoe naleny ologno tao am-pasana ny tompo ka tsy fantatray izay nametrahany azy. Dia mba lasa koa i Piera sy ilay mpianatra anankiray nankagna amin'ny fasana ka nerany azakazaka izy roa lahy saingy nandeha fengafengana kokoa ilay mpianatra anankiray ka tonga talohan'ny Piera tao amin'ny fasana. Dia niondroka izy ka nahita ny lamba nipetraka teo nefa tsy niditry. Noho tonga kosa i Piera nagnarakaraka azy dia niditra tao am-pasana ka nahita ny lamba nipetraka teo sy ny lamba nasarona ny lohany tsy niara-nipetraka tamin'ny lamba fa nivalina ny tokona tery. Dia niditra koa ilay mpianatra zay tonga taloha teo amin'ny fasana ary nahita kanino. Fa tsy mbola fantatra izy ireo ny soratra masiny milaza fa tsy maintsy hitsangako velona i Jesoa. Izany ary kankalazantsika ny tenin'ny Tompo, derany eo anao ry Kristy. Ry Kristiana havana, ry kafalinsika valy ravo satria ankalazaisika amin'izao paka izao ary averimberintsika ny fankalazana ho asika sy fahaserovana fotsiny fa no niasan'ny fanahy masina dia ivelomasika sy ainasika izay ankalazaina izay na dia fa 2 taona lasa aza satria ny finoansika no mamelombelona izany ao am-posika ao ka valitry ravo sika amin'izao paka izao nandesiny rasy Kristy ary ny faratampony amin'ny rasy dia ny fahafatesana fahalovanana ary dia lo matetika vokatry ny fahafatesana ho isika omaly lo tao ampasana nefa ny fahotana ilay fahotana manapotika ny fiainantsika ary ny adivasika nandritra ny karimy ary toizasika satria vonahazo ny fahasoavan'ny paka isika ka toizasika lalindalina koa ny disika ka faly ravo miarahaba atsika menakavy fa indrindra reo mandray an'izao onjapeo izao amin'ny fomba maro isan-karazany izay mety ihany koa mamaky an'izao fampianarana izao faly ravo miarahaba asika rehetrarehetra satria nandresy Kristy ka kristianina sika fiarabelona amin'ny ireo manodidina sika Kristy velona amin'izao andro izao sika ka isika ihany koa miarahaba satria nandresy ilay lohan'ny eglizy lohan'ny vatasika lohan'ny fianakavian'Andriamanitra dia Kristy nandresy isika menakavy ka ankafaliana ankaravona tokoa ary no anolorasika ny fifampiarabana sy ny firarisoa ka omba antsodranon'Andriamanitra isika menakavy afaka idera sy anome voninahitra an'Andriamanitra eo amin'ny ataosika rehetrarehetra kristianina katolika aho ka mandalina ny finonko kristianina katolika aho ka manome voninahitra an'Andriamanitra amin'ny ataoko rehetrarehetra kristianina katolika aho ka manompo ny namako mba ahazo ny soa rehetrarehetra ary ahay ampanjaka ny soa iombonana kristianina katolika aho ka mizara izany finoko izany amin'ny manodidinay
kristianina katolika aho, velomin'izay finoany Kristy tafasangako velona izay ka mankalaza azy sy manome voninahitra azy amin'ny liturgie sy ny fankalazana isan-karazany. Nandresy tokoa i Kristy ny sangako velona izy ka dia bonne et sainte fête de Pâques isika ziaby izao Pâques izao ane hitondra sika araky ny voalaza sika teo amin'izay fanorenana irisika izay ahatonga sika eglizy olona velona tokoa eo anivon'ny fiarahamonina ka ahatonga sika tokoa anorina eglizy tranon'Andriamanitra, ilay tranobe iombonana anjakan'ny rariny sinisiny ampivelatra ny maha olona manontolo sy ny olon-drehetra ka afaka idera sy anome voninahitra an'Andriamanitra ka ho tena génération mpanorina tokoa ary isika amin'ny vokatry n'izao fankalazasika ny Pâques izao izay nomanisika tamin'ny alalan'iny 40 andro ny karemy iny ka idirasika koa ary amin'izao fiainam-baovao amin'ny Pâques izao zavaboary vaovao miaraka amin'ny Kristy isika ka enganie izay dia nataosika namakivaky ny karemy zay hitondra sika amin'izay hoe kristianina mpanaradian'i Kristy eo ve eglizy olona velona tokoa isika ka anana an'izay fiainam-baovao ao amin'ny Kristy izay. Ry kristianina havana, ny tenin'Andriamanitra amin'izao Pâques izao dia arakaraky ny ora ankalazasika azy ary ny vakiteny voalohany moa asan'ny apôstôly dia iombonantsika rehetrarehetra iny, fa ny vakiteny faharoa dia mahazo misafidy arakaraky ny izay hitasika fa mifanaraka amin'ny izay ankalazaisika amin'izao Pâques izao ka mahafaka misafidy sika na ny taratasin'ny mason-dahapoly ho an'ny kristianina tany Kolosy izay antitra teriny mason-dahapoly ary fa raha miara-nitsangana amin'ny Kristy tokoa sika ka sy rehefarehefa amin'ny tany sontsika, zany hoe ny fahotana indray, ny fakapanahy indray no anenika ny fiainatsika, zany hoe mbola ao anatin'ny fahotanatsika ka potika indray ny fiainatsika ka noho izany efa niara-mitsangana tamin'ny Kristy sika, miara-maty tamin'ny Kristy tamin'ny fahotana ka hoe mason-dahapoly nananatra ny Kolosianina ary mananatra sika menakavy ihany koa ny zavatra any ambony any amin'izay toeran'ny Kristy no kasao mazava io sy hoe any ambony mampanofy sika i mason-dahapoly eto hoe dia ibanjina ny lanitra eo sanatria izany fa izay toeran'ny Kristy, ka izay toeran'ny Kristy dia fantatra sika fa ao am-posika ao ka oka itoeran'ny Kristy ny ao am-posika ao ka amin'izay efa nidiovin'ny Kristy tamin'ny izy maty ny fiainansika, efa nalevon'ny Kristy ny fahotana ka izay toeran'ny Kristy izay dia sy inona fa ny fahamarinana, ny fampanjakana ny rariny sy ny hisiny, ny fifankatiavana ka izay no kasao ary raha isika tanteraka izay dia mahazo ny fiadanana isika. Izay ny vakiteny anankiray, ny vakiteny faharoa atolotry ny eglizy azo safidianana dia ny taratasin'ny mason-dahapoly, taratasy voalohany ho an'ny kristianina tany Korinto, mananatra sika manohy an'izany mason-dahapoly esorony lalivahela mba ho vongana vaovao ianareo, izay le fahariana vaovao ahatonga sika ho zavaboary vaovao, ny lalivay taloha manapotika ary manimba ary manome fofona rasy ary mitondra amin'ny fahalovana araky ny lazaisika teo ka esory izay lalivay ela izay ka oka olom-baovao atsika manomboka amin'ny Pâques izao, olom-baovao sika raha eglizy olona velona tokoa, eglizy olona velona tokoa, zany hoe araky ny lazaisika teo manatanteraka an'izay hoe Kristy mpiarabelona amin'ny olona tsika ka sady mizara ny finoansika no maneho an'izay finoansika zay amin'ny asa, amin'ny ataosika rehetrarehetra ka ny lalivay rasy dia io lazainy mason-dahapoly ny lolobo, ny fitiavatena, ny avinavina fa oka
ho lany vai vaovao sika dia ho lany vai feno an'izay fahadiovana sy ny fahamarinana ka ho feno fanantenana isika eo am-panomanana an'izao fandraisasika ny papa izao ka nidian'ny papany araky ny logo zay zaraina amintsika dia hitondra fanantenana, hitondra fiadanana, hitondra fampihavanana ho ansika tokoa. Karaha izay koa ireo evanjely arakaraka ny fotoana raha maraina novakina dia ny masinday Joany no alalinina bebe kokoa ka ny sara asongadina amin'io defa nilazaisika tamin'omaly foana ny fasana izany hoe foana ny fahotana ilay mpanapotika ny fiainatsika ka oka rehefa foana izy dia fenoy ilay fitiavana, fenoy fahazotona, fenoy fampanjakana ny rariny sy ny iziny, fenoy fahamarinana, fenoy an'izay finoana ka tonga sika tokoa oeoeve izay ny ao masinda Joany toko faharoapolo. Fa raha ohatra amin'ny tatao vovonana kosika dia i masinday Matio no vakina ka ambarany evanjely fa nitsangako velona tokoa i Kristy ka naniraka an'ireo mpianana izy mba anambaran'izay ka isika izao no manambara azy eo amin'ny fiainansika ary lazain'i Jesosy ary aza matahotra fa mandehana asovy makany Galilea ny rahalaiko fa any no ahitana ahy. Izay tokoa tahaka ny lazainy tamin'ny Marie Madeleine dia maniraka sika tokoa i Jesosy anambara ny manodidina sika fa nandresy ny rasy, nandresy ny faratampon'ny rasy dia ny fahafatesana dia potika ny fahotana ao amin'ny Kristy ka tonga olom-baovao sika ka ambarao amin'ny fiainasika izay fisanganako velona izay ary izay indikany alleluia anambara ny afaliana asio alleluia manomboka amin'izao ary ny fiainatsika voleo alleluia ny fiainatsika izany hoe amin'ny alalany ataosika no anehosika n'izay alleluia fanomezana fiderahana an'Andriamanitra izay ndikany alleluia ataosika mialohan'ny evanjely isika no alleluia eo amin'ny fiainatsika raha eglizy olona velona isika. Ny vakiteny fahatelo dia azo lazaina ny amin'ny rehefa pakariva zany dia azo lazaina fa famitinana n'izay rehetra izay ny tantarany ireo mpianatra ao mpianatra Emaosy ao amin'ny masinda Luka toko 4:20 ary azo lazaina fa tena manambara ny fiainansika tokoa impiro tokoa misika no velom-panontaniana ary feno fisalasalana mifampizary hoe izary zay Kristy nandresy nambara tamintsika teo zay izay Kristy zay nilaza fa izy no lay Mesia iza ilay Kristy zay famozena ohatra ny rasy, ohatra ny fahafatesana, ny aretina, ny fizaliana, ny fahoriana no manjaka miara-dalana amintsika ny Kristy ary io ny fampianarana raha miaino an'i Kristy isika miova ny zavatra rehetra ary io no nambarany Andriamanitra tany an-tendrombohitra indro ny zanako malalako eno izy ka raha miaino azy sika dia ambarany amintsika, vakiny amintsika ny fiainana ary dia atoriny amintsika ny lalakombana ka ahatonga sika ho eoeve ka izay tokoa aoka ahaieno isika raha afaka miaino tokoa isika dia afaka apiditra ary sy vitany hoe miaino an'Andriamanitra ihany fa oka ifampiaino koa isika. Io no mahatonga ny aretina sy ny fahotana manapotika
tahaka ny fiainantsika satria sy mifampieno sika ary dia tady eno ny skera ataony hafa ary dia miady ny hafarany zay ny vokatrin'izay na eo amin'ny fianakaviana zany na eo amin'ny fiarahamonina toy izay ifampieno marina sika mieno ny akanga sy amanorana ambaran'ny hafa manarasy mifanarasy isika ary dia mampiady olona aokary ahay fampieno sika matetika ihany koa ao milaza raha misy vanim-potoana misy écouteur amin'izao fotoana izao dia izao andro iainasika zao maro tokoa ny écouteur kanefa écouteur mampieno ny tena fa sy afana miaino ny hafa io le écouteur vokatry ny teknôlôjia amin'izao ka manjary mikombona isika fa sy mba mivelatra amin'ny hafa ka mieno ny tena sika ka zary fitiavatena no ao amin'isika ka mifanarasy mifanapota ka okary amin'izao paka izao ampianarin'io tantarany ema izy io fa rehefa mahay mieno tokoa isika miara-dalana amintsika i Kristy ka aoka hoeno isika izy mamakafaka amintsika ny tenin'Andriamanitra enoy ny eglizy ary zay ny fandaliana-pinoana kristianina katolika aho ka alaliniko ny finoko kristianina katolika aho ka mizara ny finoko kristianina katolika aho mankalaza ny finoko ka okary hoy izay tokoa ny fiainantsika eo amin'ny fiainantsika andavanandro ho mpanompo tokoa isika ary dia tena sy ho consommateur fosiny asika amin'izay fa zary acteur zany hoe manatanteraka an'izay maha-kristianina asika izay ny atao hoe EEV eglizy olona velona eo amin'ny ataosika rehetrarehetra sy mpandray fosiny asika amin'izay fa mpandray atanana ary dia manolotra amin'ny hafa ary manompo ny hafa ary dia ampiny Kristy isika enosika sara raha mpandrosika izy dia nyrehidrehitra ny vonireo nankalaza ny Eukaristia engane vokatry nyzao paka izao ny fankalazana ataosika rehetrarehetra ampirehidrehitra ny fosika ka hiazakazaka isika anambara ny finoana andeha ho an'i Jerosalema lay tanàna masina lay tanàna ny fiadanana ka izay koa no antena isika raha samy mandray tokoa an'i Kristy isika ary dia mandray tanana eo amin'ny fiainantsika ary mizara izay fa sy ho consommateur fosiny miombona fosiny isika ka manjary mikombona ny fiombonana amin'ny Kristy dia maniraka sika ary zay natao hoe EEV eglizy olona velona manorina ETA eglizy tranon'Andriamanitra ka izay no nataon'ireo apôstôly rehefa avy nandray an'i Kristy izy niazakazaka ny rehidrehitra ny fony nanambara ny vaovao mahafaly any Jerosalema lay tanàna ny fiadanana ka izay koa isika avy amin'izao fankalazana ny paka izao diazakazaka anambara amin'ny manodidina asika ary zay ary no firariko amin'izao paka izao ary dia mbola mamerina ny fiarabahana ansika menakavy amin'izao paka izao paka masina ary ny faniriko dia mba irehidrehitra tahaka an'ireo mpianatra tany Emaosiko ny fosika hiazakazaka ho an'i Jerosalema zany hoe lay toerana misy asika lay lazain'ny masinday Paoly izay misy an'i Kristy ny Katsao ka sy lalin'ny vai taloha sony no manentana asika fa tahaka an'ireo apôstôly enosika mivaky teny voalohany ambaran'ny masinday Piera ka isika izao no apôstôly isika izao ny Kristy amin'izao androsika izao isika ny Kristy mpiarabelona amin'olona ka hiazakazaka tahaka ny Emaosika mirehidrehitra ny fosika anambara fanitsangako velona Kristy ka anenika ny fiainantsika ny fiadanana vokatry ny paka izao sy ilay fiadanana atolotra izao tontolo izao fa ny fiadanan'i Kristy ka ionona amintsika mandrakarivany izany fahasoavan'Andriamanitra izany ka raisoary ny sodranon'Andriamanitra hoentsika mamakivaky ny paka eo amin'ny fiainantsika ka afaka amin'ny rasitsika ka hiditra amin'ny fiainam-baovao zava-boary vaovao EEV sika manorina ETA ka zary génération mpanorina tontolo iainana
anjakan'izay zavaboary mamelona sika voakolokolo izay, tontolo mpiainana, anjakan'ny fahamarinana, anjakan'ny rariny, anjakan'ny fampihavanana marina tokoa, anjakan'ny fiadanana ary tontolo-pinoana ahafahasika midera sy mankalaza an'Andriamanitra araky ny maha kristianina katolika asika ary izara an'izay finoansika izay eo amin'ny mpiarabelona amin'ny alalan'ny fanompoana aoko tanteraka izany amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka sy ny Fanahy Masina. Amen. Tsy atsika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika. Tsy isika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika noho izy roantsika sandrivaky, sy asantsika miaraka aminy. Ny fianakaviana no taniketsa ipoiran'ny vocation. Déploie ton cœur et viens nous sauver. Délivre-nous de nous, délivre-nous de tout. Fa sisika tokoa fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika. Sisika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika noho izy roantsika sandrivaky, sy asantsika miaraka aminy. Fa olo raika tokoatranisika ao aminy, fianakaviana iray ao aminy, tsy misy evitrevitra. Ny olo no mampizara indraindray, fa Andriamanitra i Jesoa lay mpiandrony tsara nanolotra ny aina olo raika, ary ao amin'ny fiangonana, ao amin'ny eglizy dia sambatra atsika mahasapa an'izay. Olo araiky atsika atambatry ny fanahy masina kamiray, olo araiky ao amin'ny Kristy. Fandaram-pampianarana iarana amin'ny son excellence Monseigneur Benjamin Marc Ramarson eto amin'ny radio Fania.